voalohany tonga teto Madagasikara ireo missionnaire rédemptoriste ny taona 780 ary feno 12 izay ny taona ny 720 asio zany ao anaty faribolana miloko manga izay fifandibiasan'ireo loko manga tanora sy loko manga antitra izay adika amin'ny teny beko hoe bleu marine, bleu ciel. Loko manga antitra sy tanora izay mifampitohy dia taratry ny lokony ranomasina sy lokony lanitra izay manambara fa tsy misaraka ny fiainana andavanandro, fiainana ara-batana sy fiainan'ireo fiainana ara-panahin'ireo rédemptoristes. Faharoa, hita koa fa ao aminatin'io faribolana io dia misy saritany Madagasikara izay misy ny lakroa masin'i Kristy mpanavotra miaraka amin'ny lefona eo amin'ny ankavian'ny sary sy spongy eo ankavanan'ny sary izay samy miloko mena daholo. Ireo dia fitiavana telo nentina nampijaliana Kristy mpanavotra ka ny lakroa masina izay miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra telo kely samy miloko mainty daholo dia manambara ny fandresan'i Kristy izay torian'ireo rédemptoriste amin'ny malagasy rehetra sy amin'ireo mpiarabelona aminy fa indrindrandrindra ho an'ireo tsy misy mpiay. Ary atao anatin'izay 12 taona lasa izay dia nanohy ny asan'i Kristy mpanavotra masina ireo missionnaire teto Madagasikara ary zany tsy hoe niresana fotsiny fa niainana tamin'ny fiainana andavanandro tamin'ny fihetsika ary izay no mbola aseho amin'ny devise na teny faneva amin'izao fankalazana zao dia hoe eto ny sitrapon'Andriamanitra no atao. Izay miloko manga io soratra io ary ny loko maitso eo amin'ny ilan'ny haven'i Madagasikara dia manambara ny fanantenana sy herim-pon'ireo missionnaire rédemptoriste mbola hanohy ny asam-panavotana izay nentin'i Kristy ho an'ireo tsy misy mpiay miaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray izay aseho loko fotsy eo amin'ny ilan'ny havanan'i Madagasikara.